Miambasatra ny Joshua sy Adia no mandrosa tokantranontsika ary mamerina ny fiarahabanantsika rehetra ato tokantrano samy hotahiny Joshua daholo. Fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Joshua izay toriany sy Adia izay vao tonga any amin'ny Joshua. Satria fehezantsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika monjy ny fanahin'ny olona, ataontsika hitan'ny Joshua mihitsy ny dadaiava zany, efa miezaka mafy ny ambassadeur Joshua sy Adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra, efa miara-miasa miara-miady mafy ampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao. Ho hitan'izao tontolo izao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanafotana, ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ny Andriamanitra mahery izay omena antsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Izay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona, satria olombelona moa no vonjena zao dia mirahasoanareo olombelona rehetra sy Adia ambassadeur Joshua tonga soa dia milantilanitra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Joshua toriany sy Adia vao vonjy ianao. Fa magnina moa zany hoe tsy maintsy atao batisa ny Joshua ato amin'ny sy Adia, satria sy Adia no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny sy Adia no vao mety, satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy, zay ny lalàna zany. Raha vakitsika ato amin'ny bokin'ny Galatiana 3:27 zay nitondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io. Azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io, fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao, fa misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io. Misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io mba hetsika eny angambany sary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsiana teo Galatiana 3:7-7 tsika moa miezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana, afinahitra ny Joshua ny voalohany indrindra izay nitondra ny famonjena, ary afinahitra ihany koa ny olona izay mandre zany mbola asiana fanitsiana foana ihany izany azany. Galatiana 3:7-7 Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Joshua dia mitafy an'i Joshua. Tena mbola tsy mety mihitsy le sary teknisana, fa tena reo mihitsy ny asiana fanitsiana aingana dia aingana fa tsy mety io dahoara. Zany hoe eto zany le lalàna dia miteny mihitsy ny hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Joshua dia mitafy an'i Joshua. Ka nidika teny moa ty hoe na iza natao batisa ho an'ny zay voaositra, satria ilay voaositra moa dika ilay Kristy io. Na iza nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra. Zay mety tsara izay. Zany hoe eto zany tsika dia miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za, ary ny soratra masina avy any amin'ny Joshua ilay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'ilay voaositra ianao, ka iza ilay voaositra ny arahanao? Raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesus no nanaovanao batisa, zany hoe le pasteur na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus, dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesus ianao na mitafy an'i Jesoa na Jésus ianao. Zay ny lalàna zay, tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany. Ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao, ary tsy ala aminao zany io noviny. Dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa tao amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao. Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandranao didi folo, tsy izy ny dikan'izay. Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voameny nampanotanao, tsy izy ny dikan'izay. Satria fa haitsika tsara fa ilay didi folo dia tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny La Réunionnais sy ny Mauritiana sy ny tsy haiko intsony, tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana
ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Ka raha vao ny afafihena amin'ny tandrana didifolo de fa lasa ny tandrana didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay. Zany hoe batisa nampitandrana didifolo anao satria ilay Jesosy ny tomponao de mampitandrana didifolo. Zany hoe de voafaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny elo satria hita amin'ny akanjonao ilay didifolo ka rehefa maty anao de io nitany Yahosoa voalohany indrindra de ho atsipiny any amin'ny elo anao. Ho any amin'ny farihy mirehitra afo sy ny solofarany hafaranao. Izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao de manatolo anao ny ambassadeur-n'ny Yahosoa Ziadia satria ny ambassadeur-n'ny Yahosoa Ziadia no efa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didifolo zany na eo hoe mindana miaraka amin'izany Jesosy zany na Jésus na Jesus fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Yahosoa. Fa rehefa miaraka amin'ny Yahosoa anao de afaka amin'ny fahotana tsy manoto intsony aro madio mandrakizay ianareo. Ka ianareo zay natao batisa atao amin'ny Jesosy io mihitsy zany na natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo io mihitsy zany de tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany intsony nareo mandrakizay tsy ho voavonjy zany intsony ianareo mandrakizay. Ary tena mahitsy be zany teny zany ho antsika rehetra tokantrano. Izany hoe ny teny zany de manambara mihitsy fa zay rehetra natao batisa atao amin'izany rafitra didifolo zany taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalànan'i Mosè dia avy hatrany ny valiny de mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo io vatanao io zany de mitafy an'io hoe ianao de miaraka amin'ny didifolo sy lalàna Mosè zay zatra efa lazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao de ianao zany de mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany. Ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farihy mirehitra afo sy solofara ianao. Mba tsy hahatongavanao any zany vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Yahosoa zay toriny Ziadia satria Ziadia reo ny manalanao amin'io didifolo io ary tsy mahazo mitandrana intsony ianao satria efa nampianariko lalàna. Efa nampianariko teto fa tsy misy Yahosoa nampitandrana didifolo mihitsy ny iverenantsika kely le teny. Fa io Yahosoa io mihitsy ny ara de mahafantatra mihitsy ny fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Mosè ary tsy azo anesorana. Donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary vakitsika amin'izay le teny. Satria mbola miditra amin'ny didifolo tsika de verenantsika miditra amin'le hoe io Jesosy io tena tsy maintsy vononao io koa vononao koa io vao mety. Vononao amin'ny batisa aty amin'ny Yahosoa zay toriny Ziadia. Satria ny fampianarana Ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitra ny lanitra de zay hoe tsy mahazo mitandrina didifolo intsony fa miala tao ary atao batisa mandravana io mihitsy ianao satria nyravany Yahosoa atao amin'ny azo fijaliana io fa nomeko anao ny antony. Ary manaraka ny Yahosoa ianao rehefa avy eo fa tsy manaraka ny Jesosy intsony na Jésus na Jesus fa manaraka ny Yahosoa. Zay am'izay no arahanao zao de atao batisa atao amin'ny Yahosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao voavonjena zany. Ka ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra nambaran'ny Yahosoa am'le hoe tsy maintsy Matthieu 5:10 tsisy foana koa ny lalàna na litera na teny tolotra ray aza. Matthieu 5:18 vakitsika aminaran'ny Yahosoa efa nazavaiko daholo moa tony. Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina de marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa de entaniko etra de ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy de mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara amin'izay sary zay. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na de litera ray na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Inona le tsy ho foana? Tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny de aza nesorana ny teny. Tsy ho foana zany io teny io. Deutéronome 4:1-5 ty zany le tsy ho foana izy Yahosoa tsy misy ho foana reo lalàna reo na litera ray na tendrotsotra ray aza. Zao le izy aza ampianareo ny teny zay didiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany de aza nampiana de aza nesorana. Fa tandreo ny didiny avaandriamanitra reo zay didiko anareo tandreo le didin'Andriamanitra tandrema zay nandinianareo. Ka inona zay teny zay de zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho an'ny
tsy azo entina ty Madagasikara ny didy fosilana Mose, tsy azo entina ny France, tsy azo entina ny Angleterre, tsy azo entina ny Chine, tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Danemark, tsy azo entina ny Islande, tsy azo entina ny Finlande, tsy azo entina ny Espagne sy ny maro samihafa be dia be, tsy azo entina makany. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mantsy araka ny Deutéronomie 9:1. Zao le voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronomie 9:1. Ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitra reo hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehnareo ho lovainy. Io zany le tsy azo ovaina io teny io, ary tsy azo anapina io teny io hoe zao didy zao dia ampianarina anareo ary arahanareo izay nasainy avy Andriamanitra reo ampianarina sy arahina, sady ampianarina zany izy io ary arahana. Aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay, aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarina ao amin'io toerana io izy na ho arahana amin'io teny io dia mazava be any amin'ny tany izay ho alehanareo lovany, ho alehan'ny zanak'Israely zany. Ka ny toerana nandehanany zanak'Israely ho lovany dia Israel, io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany. Israel izy amin'izao tsika miteny zao, izany hoe ao Israel irery any no azo tandremana fa tsy azo entina ty Madagasikara zany mihitsy. Tena voarara lalàna, tsy azo entina ty Amerika, voarara lalàna, tsy azo entina ty France, voarara lalàna, tsy azo entina ny Angleterre, voarara lalàna, tsy azo entina any amin'ny Arabo. Zay tsy azo mihitsy tandremana amin'izany toerana zany fa voarara lalàna. Zany lalàna hoe tsy azo nareo atao no mitandrina an'io. Nefa nijereo nareo nitandrina daholo, dia zay ilay hoe rehefa nitandrina ianareo dia nandika lalàna, nefa dia rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo tamin'io didy folo io ianareo dia mipetraka eny amin'ny vatanareo ilay didy fosilana Mose, zay ilay hoe ka natao batisa tamin'io ianao miraikitra amin'ny vatanao io zany. Ka rehefa miraikitra amin'ny vatanao io zany dia miraikitra anatin'ny vatanao iny zany hoe mpanota ianao mandrakizay satria nandika lalàna. Mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna. Ary le mpanota efa nampianarantsika foana hoe ho any amin'ny elo ny mpanota, ka ianao zany dia makany amin'ny elo d'office raha vao maty na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao. Zareo mihitsy niara no any amin'ny elo miaraka aminao dia ireo mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo na inona grady na inona klasiny miara mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo. Ary zay ilay hoe ataonareo ahoana zany ny anaran'io fitafiana io, satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy ato ambony tany afa-tsy tokana rery ihany dia zay nitory an'izao fanafana fahotana nitory any Ahosoa, ary hoe afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Mazava zany fa efa madio izy matongotonga zao teny zao fa ianareo rehetrarehetra dia efa manoto daholo. Ka ianareo mifanao batisa any io dia mifanao batisa amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo ny nomenareo ny namanareo, samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina. Ny batisa ny fanaovanareo dia poizina ho aminareo saminareo ihany. Zay no tonga hoe mila pitenao amin'izay ao ry miala amin'io ianao, na pastery ianao, na mopera ianao, na mpitondra fivavahana ianao, na kardinaly ianao, na inona fiantsonanao, dia antsonanao anatina ny ziady rehefa teo vonjena. Rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly, fa devoly ike nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo aza manaiky ho vonoina devoly tsony. Mazava be io sary io ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny inge io dia ahoana moa zany idirana ao anatin'io. Exodus 7:20. Faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 7 ka hatramin'ny 5. Ino inge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna amin'ny Mose dia mbola ho tandremanao ihany le izy. Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no lazana hoe mitandrina nyty didy folo sy lalàna Mose ty. Ireo no asena mitandrina an'io. Tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo ny soatra masina. Voarara ny lalàna mihitsy mazava be io teny io
Zany tsy misy hoe araky ny eritretra soratra masina miara mahitsitsika, miara mijerytsika, miara mamantatsika fa tsy koa ny hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany a satria le olona nitoro taminao nge olona tsy mirany izy fa mba te handehandeha fotsiny e. Zay ny maro fa ny tenany ran'Andriamanitra dia mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao. Zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena dia ny manalanao mitondra rafitra itony satria mamono ireo zavatra ireo. Satria valazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany. Izay dia amin'ny andiny fadimy hoe andiny fadimy ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko a dia ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firenena rehetra nareo. Zay firenena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ity zany a zay nylazainy fa natokana ho an'ny Israeliana reny sy ny taranak'i Jakoba dia ny didy folo sy lalàna Mose. Tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io. Ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io. Ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io. Porofon'izany a voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amarana antsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io satria efa miraikitra mihoditra hoe karaha vao maty ianao a mandeha ny fitsarana dia vao mandeha ny fitsarana dia ianao no hita hoe iova mitandrina didy fosy lalàna Mose anao a mipetaka eo amin'ny hoditra anao dia trany dia mazava mpandika lalàna dia tsy maintsy makany amin'ny elo anao efa mazava lalàna hoe ary dia seo le tena mpandika lalàna zay ho levony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna ho tsipeny amin'ny elo ny dikan'izay ne Tesaliana faharoa toko faharoa andiny valo sy ny fahafolo. Zao vakitsika aloha le ten'Andriamanitra ny bokin'ny Salamo. Salamo 147 19-20. Ny antony zao fampianarana zao zany dia hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'i Jesosy na Jesoa ianao, Jésus jizasinao ianao, tsy maintsy miala teo ianao fa raha vao maty ianao dia any amin'ny elo. Ka tena mifaliry mba amin'izao fotoana izao anao nandrehan'izao fampianarana zao. Ho anao le famonjena ny dikan'izay. Ny faly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrehan'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra. Ianao tsara mijery mikasika an'ilay didy fosy lalàna Mose. Mbola miverina le teny. Milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Zava-be mihitsy ny famerenana le teny eto izy any amin'ny Israelianina ihany izy amin'ny zanataranak'i Jakoba no amin'ny Jakoba no nambarany amin'ny ty teny ity. Amin'ny andininy faharoapolo tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy. Zany hoe tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry reny. Tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna Mose. Na ninona nefa ianao zay mahita anahy sy mandrehana io na eny didy fosy lalàna Mose. Io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy ianao e. Nefa nireny teny reny le hoe tsy azo anapinana, tsy azo anesorana dia namafisina tao amin'ny Salamo. Hoe tsy mahazo mahafantatra an'io mihitsy ny hafa firenena. Tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany, tsy fanao zany, tena fady mihitsy zany. Fa io dia hoe nomena-poiziny ianao ny devolona ndefa an'io a ka izay no mahatonga ny ziady ihany mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manetry tena. Maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a, hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a, tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao a fa efa fanavotana fanahy ary ny fanahy tsy misy couleur. Ny fanahy avy any aminay dia mitovy daholo eo vonjena ary io fanahy io no vonjeny ziady a. Za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao vonjeko zao a ary metezy ho vonjena amin'izay fa jereo ty loza mananotanina mahazo anareo ty ne. Jereo ty loza mananotanina mahazo anareo ty. Ny fivavahana rehetra zao teneniko zao dia zay Andriamanitra rehetra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo. Ary ny mpanota makany amin'ny elo dia jereo le Andriamanitra ny tomponareo. Fa reo nge tsisy mahavita manotra ny teny io Andriamanitra marina io e. Tsy misy. Zao Andriamanitra marina ampianarako anareo zao hoe Yahveh le dada malalako a ary Yahoshua zoko malalako. Zay naniraka izy mianakareo naniraka ana. Zao za mitoriny marina aminareo. Dia metraka fahantainarana hoe ahoana ary ny mamarina anao sy mampadio anao. Ho avy eo tsika. Araka lalàna zay omena. Fa alohatsika hijerina hoe tsy maintsy miala amin'ilay Jesosy koa anao. Ilay Jesosy Jesoa na Jésus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny. Tsy nafaka anao tamin'ny fahotana iny.
mahay azany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hiditsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay Andriamanitra tsy izy ianareo lay Jesosy Jesoa iny a na Jésus Jesus satria nampanotanareo izy zao ny lalàna zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Yahosoa ao amin'ny Jaona zay le tena izy Yahosoa le tena izy mbola ampianariko atsika koa moa zany na tonga ny hoe anarin'ny Yahosoa atria nisy nametraka fanonteniany koa zany de zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika fa aro foana fampianarana rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary sy ady ahy fa miantso ny rehetrarehetra resy lahatra fa io raha voatsy atao batisa nareo de vereny amin'ny ero indrindra efeninareo zao teny zao niaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao a de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny bevava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny Jaona toko fa 5:7-10 hovakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa Jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io Yahosoa no anaran'le teny izy aza manota intsony ozy nefa ny jereo nampianarin'ilay Jesosy anareo na Jésus anareo na Jesus anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady de manota indray de mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona mony satria hony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lelo ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jerevo am'izany ny tena famonoana olona nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ary hoe noge avakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo ary ny dada Iava de niteny mihitsy ny eo Matio a toko fa 5:7-20 zafady Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lanitrinanitra nefa n'lay Jesosy na Jesosy Jésus Jesus ary mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha olombelanao tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny Matio 5:48 ko am'izany aoka ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanterany rainareo zay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lanitrinanitra zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto am'ty tany ambony tany planeta antairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany daotsika aloha hijerikely le teny hoe tanteraka zay motsikaroatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada Iava de avetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany a tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo ny tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy mihitsy nyle tanteraka zany araka ny bokyny aiza mo izy iny dao jerevatsika kely hoe kiariko akely an'izay aloha Philippiens 3:15 nijerevatsika vetrany jerentsika lizy ary fahitatsika lizy ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka ny dikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amin'ny teny frantsay indray nge izy io hoe Philippiens 3:15 ho vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsary hoe nous tous donc qui sommes parfaits itsika rehetra zay efa parfait natao hoe parfait de tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ntika zay atao ny Yahosoa ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany a fanoerana an'Andriamanitra dona nge ataonareo e zay no tonga na miteny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge oaka ho any amin'ny elo e satria misy mihitsy ny parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombela hatramin'izay tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra miverena ty amin'ny Yahosoa le tena izy de zao tory zy ady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy
dikan'izany hoe mialamy tony zatra tsy matateraka anao tony Andriamanitra mampanota anao tony dova aketsika zany zatra nataony io zanak'Andriamanitra io avetsika indray mandeha indray le izy aketsika indray eo amin'ny Jaona 9 tsy indrina fanondroany le teny hoe namafisiny Yahosoa indrongo io teny hoe aza manota intsony io hoe nefa jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jesosy Jizasa sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manontany foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lady ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana dia zany mahatonga azy mitenany io izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraka 10 ary rehefa nitraka Yahosoa dia hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny dia tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa ile vehivavy mantsy eto tratra ny jangatsanga dia hoy misy nanameloko anao ve dia hoy izy ile vehivavy tsy isy tsony tompoko dia hoy Yahosoa taminy za koa dia tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao taoko ngeza be mihitsiny dia aza manota intsony io izy io mpivonintsara io soatra ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany dia didina amin'izay hoe aza manota intsony zay le tena Andriamanitra marina zay lay Andriamanitra tena marina dia namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io lay niteny taminao hoe tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha Andriamanitra mahafantatra fa olombely ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana hitantsika mihitsiny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po ve izy nytikan'izany inge vaketsika ny teny Andriamanitra Apokalipsia 2:20 donge vakitsika kely teny Andriamanitra ty Andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo vaketsika hoe diny faraka 20 Apokalipsia 22 lasa aloha vakekely ato azafady raha olona 22 manisy zay Apokalipsia 22:15 izy ty vaketsika rehetrrehetra ho voninahitra tady avasy Yahosoa fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tialainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy Andriamanitra ve zany be famindram-po amin'izany hevitra zany any ivelany aloha izy ny alika koana ny fanao miditsy lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy Andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mety miditra amin'izany fa tena maty amin'izany ianao raha vaketsika koa ny Apokalipsia 21:15 Apokalipsia 21:15 mijerevantsika indray mandeha zay 21:27 azafady 21:27 Apokalipsia 21:27 dia zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina Apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany zay any Yahosoa ihany ny dikan'izany ka zay le mahasamihafa amin'ny Yahosoa Yahosoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazomitsany amin'ny lanitry ny lanitra satria manino le tompo-trano any nge dada Yavay io dada Yavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterana ireo zany amin'ny lanitry ny lanitra rehefa tsy tanteraka ianao zany dia tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait ka rehefa tsy parfait anao dia tsy mahazo makany ka izy ny tompo-tranoko tsy azo nanaovana betizy zany nao belo hoe hiditra any ianao oty ianao aza olombelona kely io kiantranao belo be hoe hiditra aza za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany rehefa ndeha ho any ianao dia arao lalàna tompo-trano ohatra ho an'ny filoham-pirenena ianao dia tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay ianao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay ianao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay dia tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoham-pirenena hitanao amin'izany hoe misy etape be dia be vao tonga any amin'ny filoham-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra lay velona fa mandeha ho azy io filoham-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety maty oatra anao nge io e fa zany Andriamanitra zany angaminao mety maty zany mety miala amin'izay fahefany ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty dia tsy azo nanaovana komantera koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao
mitadiava ny hevitra zay masina anao a manarana ao any ziady a zay mitory ny Yahosoa dia anaraka ny Yahosoa ianao ny dikan'izay a hoentiko makany aminy zay hoe tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Yahosoa zay toriny ziady a vo afaka satria be dia be rehefa pisoloky le anarany hoe Yahosoa zao raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any amin'ny Google dia efa feno zany anaran'ny Yahosoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanotana ao jereo va nefa ny soratra masina ny Yahosoa le teny izy zao ampianariko anao zao le Yahosoa teny izy a tsy mahay manota zay miaraka aminy a ary tena tsy mahay manota intsony tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao ny zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra ra foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy izy zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasihana sy ny atsararananany ary zany ny qualitény tsy mety manaiky zavatra ratsy izy dia ndao raha jereva antsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany Jaona voalohany a toko 7 andininy 5 sy ny 9 zay fa namafisina fa tena tsy manota ny eo amin'ny Yahosoa Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay le lalàna zay zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny ota fa tsy Yahosoa ary tsy misy ota intsony eo aminy jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jezus sy ny jezasinareo nampanota anareo dia eritreritra avy nareo fa voavonjy ny dikan'izao mamandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty amin'izany ianao fa aza miditra amin'izany verenay ely ianao tena izy manatona ny Yahosoa andao tao abatesa amin'ny Yahosoa amin'izay fa zao rehetra zao nge ny mamely anao andininy 9 fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota intsony a fa izay rehetra manota dia tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota dia tsy mahita an'io Andriamanitra io a tsy mahalala anazy iza zany io fantatranao io ianao zay milaza fa mpanotatra amin'izay tsy hoe koa ianao andro avo miteny zay koa tsy mpanota dia mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanotanao zany fa nrehetrarehetra mandeha ranontany dia mahafantatra fa rehefa mivavaka amin'izany Jesosy zany a na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsiny a dia tsy maintsy mpanota daholo porofonyzany ny faharatsiana ataonareo rehetrarehetra manerana lalaka-lenareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatsy le hoe Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba te ho afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto ziady ahy tonga eto ziady ahy zandry ny Yahosoa hamonjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary efa afaka mihitsy ny atao amin'ny Yahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa vao vovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo de tsy azonao tao magnatry ny fampianarana io tsy mety mihitsy ny izy ka eto zany ianao de didina mihitsy ny hoe lay Andriamanitra tompoinao hatramin'izay ke nampanota anao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nge ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo jeretsika nge ty mba dinondireo rehetra nge teny any tokantrano dinio nge ty teny ty ary izay manota dia avy amin'ny devoly a satria ny devoly a manota hatramin'ny voalohany mba jerevo amin'izany mba dinio mihitsy izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina dia avy any amin'ny devoly daholo reo dia tsy mahatonga saina ave anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany ny devoly ange zany ny dadanao dia tsy mba mieritreritra avy anao hoe ho asoroko ny tenako amin'izany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao iny vao miainao mamaly foana tsy misy an'izany rangah tsisy mivakilo amin'izany rangah ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha amin'izany hevitra zany ianao nge zany le devoly ary tokony mailo aminao daholo manodidina anao satria ianao zany efa tenenina fa zay manota dia avy amin'ny devoly dia ianao nefa tsy tia asorona amin'izany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny raha ianao tokony hiteny tena hiala amin'izany dia vao miara teny ianao mihitsy manindry tsy mivaky loha amin'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsiny no midika fa tena tianao ny devoly zay ny prof fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa ziady tonga amonjy fa tsy amono verenao amin'ny Yahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaizany zany hevitra zany de ho aiza renao raha manao an'io devoly ange ny faly be amin'ny ary ny devoly tsy mba faly manao zavatra tsara ho anao fa mpamono olona na izy
mpahamon'olona neny de voly e nao nge vakitsika ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona 1:20 de mba hainao tonga saina mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io ianao mianatra miavinavina be io a Jaona 1:20 andin'ny 7:40 43-44 nao nge vakitsika teny ty e ianao tsara ne hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo e ianao nge modomeny vola e fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangirifiriny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao ny voalazany teny ary nahoana no tsy Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao io le tsy mahay mihaino ny teny ty mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritreretra hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny inge ty ny vany le zao le izy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny de tsy mo tonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly a de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana de tsy mety miala faratsiny ianao de mbola tsy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina de zao jereo nge ao amin'ny andiny am'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha misy diso moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikan'io ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy de volim-pamono anao ve nipetrahanao moty tambatambazy anao fa vonono rehefa avy eo ho atsipony any amin'ny elo raha tsy maty ny mbola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao a mba tsy ho tonga any amin'ny lantilanta mihitsy ianao satria zahatra tsy tiany ianao makany de ampahorina anao ataony manota ohatra anazy ianao de mbola sy tonga saina ve mialamy Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io za tena amin'ny teny mihitsy ny mba avonjeo reto le fanahy teny anao zay maheno anay io e efa miara-miasa daholo zao ny lantilanta eto ho amba amonjena anao ioanareo ny ampitan-dranomasina any tena mba aza manamafo e aza manamafo saina e efa nony miezaka ny ziady a ambassadeur-nao soady nefa miezaka ataoko direct ataodolo ny émission any afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao langy anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo mbola apiditra langy mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany angery olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba avonjeo le fanahy efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur-neo so tena monjy ny olombelona tena miezaka anjaranao koa mba miezaka anao mba miezaka anao hoe avoty le fananao aza manaiky vonoiny de volontsony amin'ny fanaovana ratsy io anao fa possible mihitsy ny miala amy ratsy vavolombelona zany ny tenako voalohany ary ny zanak'Andriamanitra ato am'ty fanjakana tya zay efa misy eo amy 2 arivo eo zay reo ty Madagasikara zany reo anjaranareo nampitan-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay satria farana ny tantarany fampidirana olona fampidirana nisany famenona nisany jentinisa ho ampidirina koa nareo hafa firenena maiza miditra nareo miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe milanareo am' Jesosy a ary ny batisanareo nefany de batisany araka tamy Jesosy Jesoa sy Jesus Jésus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao baty atao am' Jesosy ianao na Jésus na Jesus dia Jésus zany de zao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io Andriamanitra tsy izy mpampanota io de tsy afaky eo mihitsy ianao noveny raha vakitsika ny bokiny Jaona zafady a Galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa valina amin'ny teny de Galatiana 3:27 averiko am'izay le izy Galatiana 3:27 a vakitsika amin'ny aran'ny Iosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Iosoa de mitafy an'ny Iosoa satria ilay voositra zany Iosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' Jesosy ianao a de Jesosy zany ny tafianao lay Jesosy mpampanota ka rehefa resy lahatra anao fa nampanota anao i Jesosy io a de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vao natao batisa tamy Jesosy ianao a de mitafy an' Jesosy ianao hatramin'ny farany tsy mety miano fitafiana io
ny any tokony anafanana io dia any amin'ny batisa manatona ny Yehosoa indray, ary lay batisa ataonao dia lay batisa any amin'ny Yehosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrina didifolo intsony. Izay vao tena afaka mifahotany ianao. Satria be dia be ny Yehosoa fa izao mampanota olo reny tsy afaka mifahotany, mbola mitandrina didifolo daholo izy rehetrarehetra. Izay no mampandainga sy pisoloky anazy. Mivandravandra be le dito teo hoe natokana ho any zanak'Israely ny didifolo. Efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrina didifolo, efa mpanota ianao zay. Ka samy mieritreritra mandinika daholo tsikerehetra zay mandrea, indrindra fa ianareo hafa firenena. Tsy ndriko amin'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any, mba jerevo le tenin'Andriamanitra. Tena mamonje tena. Soratra masina io e. Raha mitodika any amin'ny arabo manokana dia izao ny teny, manaky ny tenin'ny Mose eo anareo e. Ao anatin'ny soratra anareo any amin'ny bokinareo any dia misy soratra mihitsy ao hoe manaiky an'ny Mose nareo silamo. Aminareo arabo zany. Jereo zay teny zay, dinio zay teny zay. Ary zany Mose zany nanoratra an'io zanak'Andriamanitra teo hoe Yahosoa io. Ary zany Yahosoa zany zao toy izy ady azy hoe afaka mifahotana tsy manota intsony zay miaraka aminy. Zany zao fampianarana izao. Noho izany mba hahatonga le fitafianao ho tafahala atao le hoe ianao mitandrina didifolo, esorina le didifolo zany amin'ny tenanao io. Ary esorina le Jesosy amin'ny tenanao io na Jésus Jisasy Jesoa. Dia tsy maintsy atao batisy ianao. Zay vao afaka mifahotanao. Zay vao afaka atao io Jesosy Jesoa. Satria any vao afaka io ndao afaka itsika eny. Ao boky ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 4 asan'ny apôstôly 22:16. Vakitsika inaran'ny Yehosoa zao teny zao. Asan'ny apôstôly 22:16. Dia metraka fahantenana hoe ianao nga momba olona efa madio no mahatonga anao mba miteny an'izao. Tena madio mihitsy ary tsy manota intsony, ary tsy mahay manota intsony, ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy. Zany ny atao hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary miaraka amin'izany Andriamanitra tena marina zany. Asan'ny apôstôly 22:16. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, mitsoa ny anarany, ary aoka atao batisa, ary aoka ho atao batisy ianao ho sasana ho afaka mifahotanao. Zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony. Zay zao ny didy ho anao zany. Didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana intsony, tsy araka amin'ny Jesosy na Jesoa io, na Jesu na Jisasy io. Didiny ianao tsy hipetraka amin'ireo intsony, tsy araka amin'ireo intsony, fa manaona mitsangana, mientsoa ny anarany. Antsoe amin'izay anarany Yehosoa. Fa io le mitondra ny famelan-kely ko anao, ary io le manafaka anao amin'ny fahotana. Ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe raha vao tsy antsonao zany anarany Yehosoa dia tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao. Raha vao tsy antsonao zany anarany Yehosoa dia tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao. Dia ozy le olo hoe io tsy important zany azotsona zany anarana fa rehefa mino dia aza manao an'izany fisainana zany. Tsy voatsindry ny soratra masina mihitsy jerevantsika iny minao ny Yehosoa dia vonjeny ianao sy ny ankonindreo jerevantsika asan'ny apôstôly seza angambany izy iny. Mba tsy ho sahirantsika amin'le teny vakitsika tsara izy. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy fa ao amin'ny andininy fa 30 vakitsika. Asan'ny apôstôly toko fa 20 dia andininy fa 30 zay ny vakikotsika teo. Manao ko andininy fa 30. Mandiniko andininy fa 30. Ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko, inona no mety ataoko mba vonjenao? Zay zany efa fanontaniana. Ianao koa zao mametaka an'izany fanontaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko izany teny zany, dia inona no ataoko? Dia hoy izy roa lahy,
minoa ny Yahosoa tompo, tsy maintsy mino anao zany a de le inona Yahosoa le inona, satria io le mahafaka ny fahotana dinona ny toyny de ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Io zany ny azaonao famonjena io Yahosoa io le mahatonga anao tsy manota io Yahosoa io, satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy io tao aminy, zay tonga ao aminy zany de tsy mahay manota intsony, ary matoa mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy, zay fotsiny valin'izay. Ka rehefa mbola tsy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao de mpandainga ianao, fa rehefa tonga ao amin'ny Yahosoa kosa anao de miteny hoe za tsy mpanota intsony, satria tena afaka ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao. Noho izany ny teny meko antsika etra androany a, manatona ny Yahosoa de andao atao batisa am'izay, fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa fa raha maty ianao any amin'ny hely foana, satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatananao hoe tandrina didifolo, hita eo zany. Mpanaradian'i Jesosy hita eo zany, Jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao, mba tonga zany ho afaka daholo a, mba ho voasasa, mba ho voadio anao de miala daholo zany a, tsy maintsy atao batisa anao manatona ny eziady zao hitanao zao no toe ziady ty hitanao ty ny tenako ty zao no toe ambasadeur-ny Yahosoa ziady mitondra ny teny famonjena, lay tena famonjena ho anao ary tadidio fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana fa ziady mitarika anao tsy hanota intsony, tsy mitovy zany zay. Reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'reo, reo mpampanota olo reo, toy zany hoe ianao avy aiza vitantsika eo zany fa mbola tsy mety tam'izany tonotsika, ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo. Zao fotsiny reo mpitondra fihevana reo nge nampanota anao foana ary nitondra nitory Andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny helo, raha tonga kosa na nitory Andriamanitra zay tsy fantatrinareo nefa ny tena tompony ty soratra masiny ity, satria zay nitenenina de nampianariko anareo daholo iza zany ny ambasadeur-ny Yahosoa ziady ianao mamarina azy. Fa raha olombelona mitovy am'ireo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nitoriko tahaka nataon'izy rehetra hatram'izay, fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo de nio hoe iza zany zay de nio zay, fa zao fotsiny teny meko anareo, matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramin'ny voalohany. Vaketsika ny ten'Andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3, Jaona 15:3. Vaketsika amin'ny anaran'i Yahosoa, efa madio raha toy ianareo no ny teniko zay nolazaiko taminareo. Ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Yahosoa io zany de tra de madio automatique izy rehefa mitondra n'io teny io, ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambasadeur-ny Yahosoa. Zay efa nentina taminareo ary zay moa natonga de olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zahatra nytoriko ary nanenjika daholo ny olona, saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno ny marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany. Anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina, tonga ny famonjenanao maiza mibebaka, maiza manatona n'Andriamanitra zany. Zay moa zany ny teny mazara tanareo zany satria zany Yahosoa zany no tena famelan-keloko aminareo de manatona azy am'izay, zany no tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana. Asan'ny apôstôly disy asan'ny apôstôly 7:20 andiny valo amby telopolo no vaketsika. Asan'ny apôstôly 15:38 zany vaketsika vetivetika amin'ny anaran'i Yahosoa hoe zany ange nitona famelan-keloko aminareo fa le nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko izy sady tsy navita an'izany, vao miary nareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao miala atao dika zay. Asan'ny apôstôly 15:38 de mihetsoany Yahosoa am'izay minomboka androany de vonjeny ianao, tena fitiavany zany, azariana le fitiavany. Asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady indrindra 13:38 asan'ny apôstôly diso kely toko sy andiny meko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 am'izay zao ry zao. Ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keloko aminareo, alefa nitoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy, sady hafa keloko ianao no tsy mahay manota intsony, inona zao no mbola insalasalanao, malatona ny Yahosoa am'izay ianao. Zay fa de miraha sotsika eo tain'ny Yahosoa amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay ataontsika hariva afaka aza.
Sotra betsaka dadabala iavana ny amin'ny teninao. Hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra anie zao teny zao, ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao. Ny tanjona amin'izao teny zao dadamala iavao dia ny olona hitodika ho any aminao, ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Ahosoa izay nahafoy ny ainy, nandatsaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao. Dadamala iava ho any aminao Ahosoa. Ta io ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona, satria nampianariko azy teto ny fahamarihana, nasehoko azy teto ny fahamarihana, nasehoko azy teto fa ny anaranao tena marina, ary netsony ny Hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany dia iava, ary zay anarana zay no nitondra ny famonjena, satria rehefa notonoana anarana hoe Ahosoa dia tena afaka amin'ny fahotana tokoa izay niaraka taminy, ary tena tsy nainana ho tahintsony. Saotra betsaka dadamala iava, voninahitra anao mandrakizay dia mamalia vavaka, mamalia antso ho anao voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaranao Ahosoa no mazany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia mirahasotsika rehetra samy teny Ahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka an'izay, veloma tompo.